Raha tompoko, izao indray efa voantsika roany, aza dino manao zay masy mahabonay ny seninantsika, dadiny ozy. Saotra to. Hoan'ny tsy teny andapa ilala tiana Rakotondrazafy tao aorianan'ny fareseny tao amin'ny faritsy Faratioka rehefa nifanavy tamina Andriamatoa Andriamapionina Ramilchamp na koa Ationy Besomaro any amin'ny faritsy Faratsiny hoe Mily tamin'ny azakazaka azahoana seza eny Tsimbazaza na solombavam-bahoaka. Sarotra amin'ny Andriamatoa filoha tokoa mantsiny mbola merina ny Ramatoa Rakotondrazafy ho minisitra indray no io fareseny io. Noho izany tena mpanatrona tao andapa izy iresahana ny momba ny hoaviny ara-politika. Nambarany tao andapa fa ho atao ambasador any amin'ny Nosy Maorisy izy esolon'ny General Camille Vital. Nitody anefa Ramatoa Lalatina sady nanda izany. Maro zava-bitako ato nanohanana anao Andriamatoa filoha ka kosa ve sisa mba homendrika araky ny nambaran'ireo olona akaiky ny filoham-pirenena eny andapa dia izay no navalin'ny Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina ny filoha Andra Rajoelina. Za mangataka aminao no mba andefasana ahy ho ambasadorn'ny Madagasikara any amin'ny UNESCO any Paris sy ho toerana any Iva Sila na koa ho mpanolotsaina voalohany amin'ny ambasady Madagasikara ao Paris no ilaina. Raha tsy izany dia tsy eto mihitsy izy araky ny tsilotsofina ambarany manodidina ny filoham-pirenena ihany. Izay no resaka teny andapa tamin'io andro io. Araka izany dia midongy Rakotondrazafy Lalatina niendrandroa araka izany nitady eo amin'ny isin'ny mpitondra ao andapa ka ho hita eo hoe iza no ilefitra.